Mamerina ny fiarahabanantsika ireo tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-n'i Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobila na iza naiza de faly be ny ambasadeur-n'i Joshua miaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana larina fahinina amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fa maninona ary Joshua no tsy mitandrina an'izany didy folo izany. Valiny a de satria na ny mpaminany nge fa milaza fa tena tsy maintsy hiala le didy folo e. Nokeo tsika inge vakitsika any bokin'ny salamo efa nampianarako antsika teo aloha teo fa ny bokin'ny salamo nefa nilaza sady efa nanome signal fa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra dikazay voatsipaka le didy folo a voatsipaka le didy folo amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ery any aloha vakitsika azy any ty teny voatsipaka ty zany aloha aza manan'Andriamanitra fa izao ery any Exodus toko faharoapolo andininy fahatelo ity teny ty misy entra de voatsipaka e aza manan'Andriamanitra fa izao ihany ao anatin'ny didy folo mantsy io sy lalàna Mose ary anisy nylazantsika hoe didy goavana mihitsy io ny ame tsy mahazo manan'Andriamanitra fa tsy anankiray ihany de iayava rehefa tonga nefa ny mpitondra teny de efa nisy fanambarana navoaka any bokin'ny salamo ary eo moa de sika presque mpaminany daholo ny ao zany ao amin'ny salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa de famerenina fotsiny amin'ny androany ohatsika rehetra zay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'le tena mpamonjy zay ntsona amin'ny arany hoe Yahosoa sy dada Yava salamo 45 de ny 6 sy ny 7 jereo ange ty teny ty ino tsara ary izy ty salamo 45 6 7 ny seza fiandriananao Andriamanitra de mandrakizay doria ary ny te-pamarinana ny te-panjakanao tianao ny fahamarinana fahalanao ny eloka koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana de lazaina fa mbola manan'Andriamanitra izy mazava-be zany fa nanomboka tao amin'ny bokin'ny salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra maitsy be io teny io zany hoe tsy mety andeha ntsony hoe didy folo io satria raha ny didy folo aza zay no heverina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny esorana de efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ty mazava-be io soratra io zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didy folo iny zay natonga azy natao hoe fanekena taloha fa miditra kosa le fanekena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy ka izay indrindra moa hoe Yahosoa no mitondra nyity zavatra vaovao tia ka raha vao mitenitsika hoe misy Andriamanitra faharoa akoatra ny dada Yava de efa tsy mety mipetraka ntsony ny didy folo ny dikan'izay fa raha mbola mipetraka ny didy folo amin'izany teny zany de misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io de manao ny programany izy ho amin'ny famonjena ny olona misy programa napetrany izy eny Andriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao ka ho azavaina amintsika hoe fa ina moa zany ny antony nanomezana ny didy folo ho resatsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka hoe ina ny antony nanomezana ny zany raha zatra efa ho-potena maninona tsy trany de le tena izy nomena zany fa mbola nasiana any indray aloha fa maninona tsy trany de le tena izy nomena satria misy teny roa mifanipaka zao le didy folo miteny hoe za man'Andriamanitra fa za ny bokin'ny salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao isa zany no arahana de zay le hoe ny didy folo zay ho resatsika eo avy eo de misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao zay hoe mpelo lalana iny fa ho resatsika iny efa avy eo fa andeotsika aloha hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika an'le didy folo valiny tsy nandika an'le didy folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io fa misy laminasy efa mandefa ho avy ny fanekena vaovao ary hitondra n'io fanekena vaovao izy efa nampianaran'ny Israeliana ane zany raha vaketsika ny bokin'ny Jeremia 31 hoe isy ny fanekena vaovao zay ho avy aleo Jeremia moa ko mbola taty oriny fa aleo le zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany de Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanekena vaovao Isaia 42 Isaia 42 6 alahatritsika araka ny voan'le teny zany Isaia 42 6 de zao ny voalazany soratra masina miara-mamaky daotsika ny atrano any
zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomenao ho fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io, ary io fanekena io de sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty, ka io le noentiny Ahosoa io, ka rehefa noentiny Ahosoa izy de ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra am'le didifolo tarianoha, mifanohitra am'le fanekena teo aloha. Zany hoe misy fanekena roa misaraka be zany eto ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata, zay le fanekena teo aloha. Ny fanekena anankiray kosany zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany ary ho fanazavana ny jentilisa de zao indray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony, satria tatao amin'ny Ahosoa zay sary zay. De mazava-be ny sary. Na ianao raha na ianao zany de mahitsy be, ay ve zany, mahitsy be tokoa ngeny sary. Fa raha tsy zany de miady reo lalànareo, lasa mihitsy lalàna mifanohitra be mihitsy, fa tsy mifanohitra ny lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any de misy fanekena ray mipetraka kosa ny ato lay ny fanekena nipetraka teo le didifosy lana Mose hojerevantsika rehefa avy eo. Iny le hoe azana ampina sady tsy azana esorana tsy azana ampina. Ato kosa ny Ahosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Ahosoa ho fanekena ho an'olo izy ary fanazavana ny jentilisa. Donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 indray iny, Isia 49 de miara mijery tsika rehetrarehetra. Isia 49 fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato. Andininy fahenina Isia toko fa 7:49 andininy 6 vakitsika zany andininy fahenina zany. Eny ho izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Iakoba ianao sy ampodiny ny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany, sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Na mafisina mihitsy zany le teny tary aloha. De ao ambany am'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy araka ny andininy fahavalo. Isia 49:9 49:8 azafady. Izao no lazainy avà tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovandova zay efa rava. Lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity, satria hoe de hiaro anao olona zany le fanekena. De fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io de tsy iza fa le fanekena olona de Ahosoa zay, izy le fanekena ho azy tontolo zao. Ary lay nandatsaka ny rano hoe ity ny fanekena vavony amin'ny rako zay latsaka ao amaro famelan-keliko. Fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le nytao amin'ny Isaia na hitantsika tao amin'ny Salamo hoe ho lasa roa le Andriamanitra. Zao ne tsika mahita mihitsiny fa isy ny fanekena vaovao de nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didifolo io. Na mafisy ny Jeremia am'izay fa tsy didifolo ty fanekena vaovao ty, taka le olona mirediredy foana hoe didifolo hoe didifolo. Mahitsy be ny tenin'ny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didifolo. Any hoe miala zany didifolo iny tika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didifolo tsony rehefa miaraka amin'ity fanekena vaovao ty zay le atao hoe Ahosoa le tena izy le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy hiantsona atsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Ahosoa am'izay, satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao diraingany nareo. Dao avaka antsika ny bokin'ny Jeremia toko 1:30 andininy 1:30 ozy nareo izy aiza koa no mipotika eo. Eo hitatsika eo ary Jeremia 31 de ny andininy 31. Dao avaka antsika zay ny fanamafisana ny teny nambaran'ny Jeremia mpaminany am'izay. Jeremia 31:31 indro avy ny andro ho iavà zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Any hoe ity zany de misy fanekena vaovao
ho atao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda fa tsy mijanona eo. Fahitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisana izy, lasa fanazavana ho any jentilisa mihitsy zany izy ary famonjena ny aparany-tany. Vety moa dia natao précis hoe nahazo koa ny zanak'Israely, satria nitarihy amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely aniny, fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena. Fa kosany ato amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israeliana hoe mahazo koa nareo fa io hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israeliana. Ka ity fanekena ty io zy ny teniny de zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamin'izy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomeny azy? De ny didy folo sy lalàna Mose. Ino le hitantsika atao amin'ny Exode toko faha 8:3-5 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely rehefa nampianarana lavabe teto miny ino le fanekena nomena azy? De io teny Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mose iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izany teny zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mose no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mita an'io teny io tsika, dao avy tsika amin'ny teny frantsay izy fa izy ireny izy de nivadika amin'ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy, tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io. Zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala dao zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Tia zao le Andriamanitra efa mazava be fanakony ny Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrana didy folo ihany miaraka amin'io fanekena vaovao io? Sa de teny roa mifanipaka anie zany mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, de misy didy vaovao fanekena vaovao izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Ho jerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary ho jerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezan'le didy folo de ao anatin'izay tsika mijery hoe fa ina daholo ny anton'le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho iarahantsika mahita eto zany. Dao vaketsika izy io amin'ny teny frantsay de sao de mba disy kosiny ty teny gasy ty fa atao amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve? Jérémia 31:31 voilà. Dao tsika hijery anazy zany Jérémie 31:31 voilà. Jérémie 31:31 voici les jours viennent dit l'Éternel, ary io ary fa tonga ny andro ho ilay mandrakizay, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Raha zay moa zany resana azy, zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32 non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako pour le faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Egypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay nipoteny quoique je fusse leur maître dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. Eto zany le ten'Andriamanitra de non comme l'alliance que je traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena ny fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance là c'est les 10 commandements et le sabbat toto. Any hoe tsy nididy folo sy lalàna Mose zany, zay dikan'izany. Mahitsy be mihitsy reto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dikan'izay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidina kely zay zany eo amin'ny teknisiana zay mandray antsoratra ny zatra mbareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azafaintsika amin'io hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo, satria
lay fanekena didi folo de tany aloha tany lolovakitsika le hoe fanekena didi folo de tiany hoe misy fanekena vaovao koa ty zao tsika jery hoe misy fanekena teny aloha tany de ny didi folo zany vakitsika ny Deutéronomia toko faefatra angamba izy iny 4:13 lovakitsika reo ohatra kasi marina zay teny zay Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny zay nandidiana anareo de araina de ny didi folo ary nisoratany tamin'ny vato fisaka roa reo io moa zany ny santionan'le fanekena ny didi folo fa izy io fanekeny io didi fosilana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay vakitsika zany zay le Exodosy toko 7:10 Exodosy 19 ty zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho any zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra lay le omeko anareo nomboka ny 1 ka hatramin'ny 5 vakitsika le zany Exodosy 19 nomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarena amitsika hoe ity le fanekena taloha ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao anao lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny tondrako anareo tamin'ny latry ny voromahery ary tamin'ny nampankanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha hitandrina ny fiako tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena iarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana avy niaraka tamin'ny Moshe io le fanekena talo io natokana ho any zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho any zanak'Israely de ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka amin'le didi folo io ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le tsy manaraka amin'ny fanekena io le 15 hitatsika eo io le raha mihain'ny fiako tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany dia nisoratany tao anatin'ny boky sy jerevantsika manokana fetsika moa tsika hijery an'le hoe fa maniny Iosuany nandika an'le didi folo ka izy tsy nandika an'izy fa tsy nandeha tao anatin'io didi folo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didi folo zany mihitsy zany Iosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa le misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be dehibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsoanareo elo le misandoka an'le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didi folo na tsy hipirineny amin'ny elo daholo nareo ahoana moa ty ten'Andriamanitra ty hoe tsy azo anampiana nge ny teniny tsy azo anesoany aiza zany ny ampidirinareo nyty Andriamanitra faharoa ty jereo tsara le teny leo apitsitsika kely satria fa eto antsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina io hoe tsy azo anampiana ny didi fosilana Moshe zao somary miditra kely atsika Deutéronomia toko faefatra 2 zao voalazana eto aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoko anareo fa atandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didi fosilana Moshe io zany de tsy azo anampiana ary tsy azo anesovana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroa hiditra ao anatin'ity teny ity zany mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena taloha io fa hiditra ny fanekena vaovao ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa zay ny mahatonga ny hoe tsy azo entina tsony ny didi fosilana Moshe am'izao vanantsika zao adalany zay olona mitandrina didi folo ary vokatrio io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didi folo tandremanareo iny tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Iosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Iosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io mondiny ho any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Iosoa fa ny mondiny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy moa any amin'ny elo zany de efa mitady ny vokany manomboka aty izy de efa mitady ny fahoriana ka iza kosa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Iosoa am'zay zay le hoe miaraka amin'ny Iosoa sady Iosoa nge tena manja kely ny tsara tarehy be ny oaitsaiky tsony zany ka tena Andriamanitra zany zareo hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy iny sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakzay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay le tona teny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy ny atsisy takazy dao miaraka aminy zay ny teny zay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana tsony fa dao miaraka aminy dao nao brady so amin'ny Iosoa am'zay hoe tena misaotra betsika Iosoa fa tena tsara be ny nataonao de ndao ary
satria hitantsika am'izay le fanekena vaovao de zay lefa nyteny ndray le mpaminany namoaka fanambarana ndray ny mpaminany lehibe zay tsy iza fa Yehosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy ndray jerevantsika am'izay izy no atao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako a aiza moa izy iny io somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko fahafiry Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy valo amby roapolo Matthieu 26-28 vakitsika zany Matthieu 26-28 tsy maintsy mijerikely baiboly indraindray satria ela be le resaka voalohany tsy anaty baiboly indraindray mijery direct antiny application Matthieu 26 de amin'noko mindeniny fa ny ambanimbany any jerevantsika de sady ampifaliana be mihitsy ny itenenantsika ty hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofo Yehosoa ka noho ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raiso fahany fahitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 indray ary ndray ny kapoaka indray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo indray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Yehosoa ny ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny aty fijaliana ary rehefa maty Yehosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe ny valiny le teny zany hoe nandika an'le didifolo ve Yehosoa ary tsy nitaniny valiny tsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa rahany Yehosoa zany hoe ny didiny ray tao am'le fanekena vaovao zany de zao anakiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didifolo tsony satria efa io Andriamanitra io efa niasa tamin'ny sabata vitantsika tao amin'ny fampianarana alarana fa 5 amby roapolo teo hoe niasa tamin'ny andro sabata izy ka ny didy eo amin'ny fanekena vaovao zany roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny boky ny Salamo io ary natonga ny Yehosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 amby roapolo ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay re natonga ny Jesosy nitora-bato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola tsy tonga le fotoana zay le izay ka eo am'izany sary zany zany le zana amitsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Yehosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay nididy fosy lana Moshe satria fanekena koa tsy nitovy tamin'iny ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao ny Andriamanitra anakiroa de ny dada Iavasy Yehosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iava mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany fa tena samihafa mihitsy izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anao ampinana tsy azo enesoana de mazava zany fa mivalonany le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Yehosoa zany ary Yehosoa tena hafa mihitsy izy tsy mahazo miaraka amin'ny didifolo koa zay miaraka aminy fa Yehosoa manany azy manokana zay lato hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao de misy lalàna de ny lalànao de zao tsy mahay manota intsony zay le lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Yehosoa ve naninona nandika didifolo de satria ny antony efa mametraka ny fanekena vaovao izy roa ny Andriamanitra an'le didifolo zafady fanekena vaovao ary tsy mitandrina ny sabata intsony zay le hoe fanekena vaovao zay to raha vaketsika tsara ny teny zao ny lalànany Yehosoa aza manota intsony zay no vaketsika voalohany de manana lalàna aleloha vaketsika le Jaune 12 49-50 Jaune 12 misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano ary mafinaritra be zany na te Yehosoa zany raha tsy ianareo Yehosoa le tena mafinaritra be aiza ny hatsaran'zany Yehosoa zany doeraka amin'ny am'izay voary daoly am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daoly ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-janaka dao manatona ny Yehosoa daholy am'izay tsy misy mipetrapetraka any an-trano antsony fa tany de miainga daholy hoe hoany amin'ny Yehosoa tsika ry ankonako malalako indrindra ty tsara be ny miaraka amin'ny Yehosoa zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Yehosoa Jaune 12 49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izy naniraka izy no nandidy azy io lazaiko sy izy ho toriko
ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny ka zay lazaiko de lazaiko araka an'izay nylazay ndray tamiko. Mametraka mihitsy zany le ten'Andriamanitra ato hoe ahoana zany misy didiny men'Andriamanitra zay hitana tsara io. Ny ray no naniraka ary nandidy azy eo lozaiko zay toriko fa fiainana mandrakizay ny didiny eo amin'ny andiny fa dimapolo io. Lay teny menany Yehosoa zany de ity fanekena vaovao ty zany zay Yehosoa ny fanekena vaovao de misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsika rehetra zay na te didiny Yehosoa raha ho an'ny tsy malala zany zay tsonantsika hoe tsy hoe manaraka ny Yehosoa am'zay de manaraka le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany. Aza miaraka na hoe taloha ve de ho mety aloha iny hoany aleo miaraka amin'ny vaovao am'zay zay de zay na tonga ny Yehosoa ny enjeny jio satria nodikany le fanekena taloha ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Yehosoa dikan'izany miady amin'ny jiosy ianao fa raha vao mifanaraka amin'ny jiosy ianao tsy izy io fa ny tena fanekena vaovao de tena mahasosotra mafy ny jiosy manaka androany. Fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrana didifolo de tsy izy ianao fa Yehosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrana didifolo izy tsy nitandrana izy de zay namonoana zareo anazy. Fa raha nitandrana izy hoina moa tokony hamonoana azy fa tokony nataon'zao izy hoe ay ve itsika samitsika ihany ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao fa matoy izy ny vonoana tsy mitovy le zavatra nitoriana tandremo tsara fa raha zavatra nitovy moa inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy de nefa raha tamin'ny famonoan'ny Yehosoa. Ary zao ny tenin'ny Yehosoa tsara indrindra tao amin'le fanekena vaovao aza manao taintsony zay le tena teny mahafinaritra indrindra aza manao taintsony lalànan'ny Yehosoa zany ary amarenantsika ny teny zao ny teneniny Jaona toko fahavalo andininy faraiky ambin'ny folo io toko sy andinindray ihany meko anao de ampy zay Jaona 8:11 de zao ny teniny zao ny volazany ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao kosa aza manota intsony zay le tenin'le Yehosoa le tena izy zay zany na toe tena fahamanjana sy fahatsarana tsy esy oatra zany manjakely mihitsy ny Yehosoa am'zany teny zany hoe aza manao tenitsony ary zay teo manjamanja rehetra am'ty tany ty de zao ny teniko hoe manana tona ny Yehosoa de lasa manja be anao satria maniny aza manao tenitsony izy Yehosoa fa zany olona tsy manao tenitsony zany ange ny manja be indrindra zay zany ho anareo mpanara-damody reny manara ny Yehosoa raha de mivadika manja be satria ny olona tsy manao tenitsony izy maferitrainy tsy mba mijaly tsy mila manamboatra tarehy fa de ay plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Yehosoa mety be mihitsy reny mivalim-bana rehetra de mitsikitsiky be mihitsy hitanareo za tsikitsiky be mihitsy satria maninona miaraka amin'ny Yehosoa de mitsikitsiky daholo tsy haiko le teknisy anareo na mba mitsiky reo na tsy mitsiky fa de zaleo de tsy nalo fantatry na tsiky be miaraka amin'ny Yehosoa manjakely mihitsy zany Yehosoa zany mampitsiky mihitsy ny mampifalifaly izy ka izay zany amarana ananteny Yehosoa tena nandika ny didifolo izy ny olona fa nyteny izy tsy nitandrana izy satria maninona tsy mipetraka tao anatin'le fanekena didifolo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didina ametrahana azy de ny lalànany dadaka avy anomena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao de mazava be zay fa tsy nitandrana didifolo izy zay moa zany fa de mipetraka indray ny fanotainantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didifolo de inona atao iny izy zany matony mena zahatra horavana ve de maninona ny mbola nomena fa maninona tsy trany de le tokony hipetraka foana napetraka teo zay indrindra no valintsika eto hoe maninona no nomena le didifolo sy lalàna Mose andrebirebena olona ve de hitatsika eo aloha hoe andrebirebena ve sa hoana fa misy antony nanomezana iny ary aiza ny tanjona raha manomena iny Andriamanitra de ny tanjona aloha zany de efa meko anao valiny fo any amin'ny tany Kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohei na Elohim Iava sy Yehosoa de zao ny makany zay miaraka amin'ny Yehosoa ka mitandrana ny didiny Yehosoa le hoe aza manao taintsony zay any miditsy any amin'ny lanitry zay ny tafiditra any ka zay le tsokanao hoe manja be miaraka amin'ny Yehosoa ay tahaka renireny zay teo manja rehetra vy maka ty amin'ny Yehosoa am'zay fa tena hitanao zany hoe mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hitatsony zay lazana azy mbo tena hoe misy an'zany hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa rery any hitanao zany hitanao ny fifaliana eto amin'ny Yehosoa raha tsy mahita an'io de tonga ava ty de hifaly araka aminay tsara be Yehosoa zay fa mifarana treo ny teny
de ozy le any am'izao tontolo zao any hoe ampitan-dranomasina hoe aiza moa nefa any amakany aminareo Madagasikara jereva le fiarana mifaly de tonga ty areny ianao tovy any io ny fanangy miara mifaly de efa zay le miara-tongotsika any amin'nantsy lany ka de mirazy saotsika ho tainao soa de vavakatsika soa betsaka dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Yahosoa azy anomenao navitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao dada Maria va taio aza ny teny sy ny fampianarana hitondra soa am'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre fonjeny olona Yahosoa fotoana ny famonjena zao efa manao ny asany mihitsy ny sy ady amba atonga ny hatsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Yahosoa aza mitarehdrehetra intsony fa aoka ho iazakazana mihitsy ny famonjenany olona mba hiverena naingana orany aminao Yahosoa matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny ho teny io fa ho tafapetraka any am-poany olona ho saintsainy ny andro aman'alina tsy ataonao misy hafamaina am'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao tata Maria va amin'ny anarany Yahosoa halleloia amen de mbola sotsiketra samy tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray